tamin'ny andro fahefatra zay iarahantsika mifampahery amin'ilay loahevitra manao hoe tsy ambara telo ny fombiazana antsika zao ry mpiaino malala isany a manonona ny fiadanan'ny tompo antsika ary miaraba antsika foana e amin'ny fotoana izay ionana sala am'izao a ny tompo anetahantsika ary azontsika tompontsoa ny fotoana izay iarahantsika miaino zao ten'Andriamanitra zay ndao tsika hivavaka alohan'ny hanoizy antsika izany loahevitra izany. Andriamanitra ilay Andriamanitra arainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a misaotra anao noho ny fitiavana mahagaga izay nasehonao anay ka amin'izao fotoana izao dia tafavory eto anoloan'izao vata izao zahay miaino ny feonao amin'ny alalan'ny teninao tompo izany sitraponao izany anie dia ho tanteraka aminay ary izay piany kosa dia mba ho piany pakatoa ka hisy vokany eo amin'ny fiainanay a ny teninao dia izany vavaka izany no tonona sy angatany ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro fahefatra iarahantsika mifampahery amin'ny alalan'ilay hoe tsy ambara telo fahombiazana raha fitiantsika ny zavatra hita ao maly any amin'ny fanamontsika mbola mitina azy rehetra fa ny zavatra jerentsika fotsiny zany dia ho fitiantsika isaiky ny miditra amin'lo andro manaraka tsika ny zavatra resantsika hoe raha tia hanana fahombiazantsika dia mila manova ny toe-tsaina manana ny toe-tsain'ny fahombiazana tsy misy olona nateraka tsy aomby zany mpiaino malala isany averiko izany ary amafisiko fa tsisy olona nateraka tsy aomby ihany koa fa ny toe-tsaina izay hoentsika miatrika izany tanjona izany no ananantsika na tsy ananantsika izana fahombiazana izany dia izay na tonga antsika ny resaka makasika n'io saina io maly fa ny saina malemo izy ny ten'Andriamanitra dia mila mpaherezina zany ary io saina io tsy namboarin'Andriamanitra fotsiny ohatran'izao fa namboarin'Andriamanitra io mba ho ampiasaina izany saina zany ary efa mampiasa an'la saina nomen'Andriamanitra atsika dia ampiasaina amin'ny zavatra tokony izy ho amin'ny fanavahana ny tsara sy ny ratsy ary ny fanapahan-kevitra sy safidy ho amin'ny fanaovana ny tsara fahombiazana ho amin'ny tsara ny saina zany no tsy ambara telo a fa telo izay hitantsika omaly a mba hananantsika izany fahombiazana zany ary androantsika dia hijery hoe inona no tsy ambara telo manaraka ahitantsika izany fahombiazana izany fa na inona zavatra ataotsika na inona zavatra atrehantsika na inona zavatra everitsika ny tanjotsika zany dia zao anana fahombiazana amin'izany rehetra zany efa andro fahefatra tsara tsika zao ho amin'izay zavatra zay ary andaotsika hijery izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito ny zavatra resako amintsika dia zao alohan'ny amakitsika izany andalateny zany Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito dia misy zavatra tiako resana amintsika hoe ny olona dia mety manana ny fomba fijeriny amin'ny zavatra ataonao sy amin'ny fahombiazana izay anananao ny olona mety miteny mahomby ianao fa tsy ny fijerin'ny olona no alalana fa mahomby ianao fa itsika mihitsy no mila mijery ny tenantsika hoe mahomby ve za ary io ny teboka resantsika androany io ny teboka resantsika androany hoe ny tsy ambara telo ny fahombiazana raha lasaina bavy malala isany dia mitaky fandinihan-tena izany tsy ambara telo izany tsy hoe satria ianao ny aino tsy hoe satria ianao manao sitrapon'Andriamanitra sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe satria ianao nametraka fisainan'ny fahombiazana dia hoe mijanona treo fa mila fandinihana zany satria ny zavatra rehetra atao ange rehefa vita dia dinihana l izy satria tsy maintsy hatrika zavatra hafa ianao noho izany raha dia ompitsika dia mila mandinika tsara ary izay no amakitsika izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito Timoty faharoa toko faharoa andininy fafito manao hoe dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao omeny tompo fahombiazana ianao amin'ny zavatra rehetra ampiasaina ilay saina araka ny voalazantsika omaly mahery ilay saina azavain'Andriamanitra ilay saina ka ninonina tanjona izay apetraka ao rehefa mandinika tsara tsika dia ataon'Andriamanitra ho toa amin'ny fahombiazana izany rehetra izany
zany hoe ny tsy ambaratelo ny fombiazana zany raha lasaina bavy malala izany de mila fandiniana ary raha jerentsika amin'ny oabolona toko faharoapolo andininy fahavalombe folo oabolona toko faharoapolo andininy fahavalombe folo dia zao no voalazan'io tenaandriamanitra io oabolona toko faharoapolo andininy fahavalambiny folo de vakitsika amina rany jesosy le izy manao hoe ny hevitra rehetra dia aorina ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady ny hevitra rehetra de aorina ny fisainana inona moa zany aorina ny fisainana zany ny hevitra rehetra zany de aorina ny fandiniany tsy maintsy mandinika ianao hoe inona le ho ataonao mba nanao fombiazana tsy maintsy mandinika ianao hoe inona lay fomba anataterahanao anazy mba anananao fombiazana tsy maintsy mandinika ianao hoe afriny ianao no manao n'ity zavatra ray ity mba ananao fombiazana ary ten'andriamanitra tsy miteniteny foana fa raha miteny izy hoe ny hevitra rehetra izany hoe ny fombiazana rehetra zany ny fombiazana tena izy de zao tsy vitany kapoka be kapoka fotsiny eto de alefasy fotsiny ihany na botolo fotsiny fa tsy maintsy misy fisainana misy fandiniana misy fieverana lalina ny am'izay zavatra zay ailaitsika zany raha te aompitsika eo amin'ny fiainana na ny ampianarantsika te aompo mila mandinika tsara tsika raha ny ampiasantsika te ompo mila mandinika tsara tsika resantsika ohatra ny ampianarana rehefa manao calcul ianao ary zay mahatonga ny asamarika azafady mahatonga ny ankizy maro voafitaka satria rehefa mijery an'ilay asamarika izy de ndraindray izy hoay mora be zany de tonga de tsy misaina fa ataotaony fatany dina zavatra misy orsuseus izy tsika mivoaka amin'ny zavatra nangatahana le valile izy fa namora na sarotra ny zavatra anankiray rehefa tianana fombiazana tsika de mila misaina tsara mila mandinika tsara ary ny tenin'andriamanitra no milazana zany hoe ny zavatra rehetra ny fombiazana rehetra ny fahatanterahana rehetra ny fahatratrarantanjona rehetra de aorina ny fisainana izany zavatra izany ary rehefa misaintsika rehefa manatanteraka tsika de zao no voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe ny hevitra rehetra dia aorina ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady tsy hoe everina fotsiny le izy tsy hoe diniana fotsiny le izy fa eo ianao le manomboka mandamindamina mametrapetraka manao paikady hoe zao zany de ataon'zao de ataon'zao de atao maketo mba hananatsika izany fombiazana zany misy olona tsy mba mandinika mihitsy amin'ny zavatra ataony manao zavatra fahoany fotsiny ary azo antoka fa ny olona tsy mandinika zany tsy anana fombiazana mihitsy zany olona zany mety anana fombiazana ihany izy osytsika hoe tsara vitana angamba na tsy filaza ary zany ndraindray fa fombiazana tsy maharitra eo amin'ny fiainana zany misy olona zay tsy mandray lesona mihitsy amin'ny tsy fombiazana ny lasa any ka tsy misy dingana tsara mihitsy ho tanterana amin'ny avy izay nge nilaina le fandiniana izay nilaina le fandiniana zay mandinika tsara ianao atao diatanao izy ny fiteniny taona ny fiainana diniana ny lasa jerena ihany koa no avy na naontsika tamin'ny lasa naomby ve raha tsy naombontsika ina ny olana zany ange le mandinika zany ary rehefa fantatra ny tsy fombiazana fantatra ny olana de alamina am'izay hoe zao ny fomba anaovana azy arak'ile ten'andriamanitra hoe ny hevitra rehetra de aorina ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina no entinao miady raha jerentsika amin'ny ezekela toko fa 7 andininy fadimy ezekela toko fa 7 andininy fadimy de zao no volazan'io ten'andriamanitra io manao hoe aro Jehovah tamiko ry zanak'olona mandini tsara tanareo ten'andriamanitra zany de miantso atsika mba andinika tsara donga toy izy atsika le izy hoe ka mijere amin'ny masonao ary eo ka hoen'ny sofinao izay rehetra lazaiko aminao ny amin'ny andidiny lalàna rehetra amin'ny tranony Jehovah ary dinio tsara ny fidirana amin'ny tranona fivoahana rehetra avy amin'ny fitoerana masina de toy izy atsika ny ambany any le izy fa rehefa andriamanina zany miresaka de zany zavatra rehetra mila mandinika tsara atsika mila mijery tsara ny masotsika mila miaino tsara ny sofintsika ohatrany hoe voafitany le zavatra hitantsika teo aloha averiko ndrebandeka izy ozy izy hoe aro Jehovah tamiko ry zanak'olona mandini tsara mijere amin'ny masonao
aoko hainao ny sofinao izay lazaiko rehetra ary dinio tsara ny fidirana amin'ny trano sy ny fivoahana rehetra avy amin'ny fitoerana masina. Zany zavatra zany nge mety kely ahoana moa no andinanao fidina trano io misy varavara to de miditra ianao inona moa ny dinika atao amin'izany tsy isy dinika nge zany voaina fotsiny varavara de miditra ianao fa matoa ny ten'Andriamanitra milaza hoe mandeha ny tsara ny fivoahana sy ny fidirana amin'izany fitoerana masina zany de zao amin'ny atsipiriany sy amin'ny madinika indrindra de tsy azo atao ambany-javatra ny fandinihana raha te aompitsika. Tsy azo atao ambany-javatra ny fijerevana izany zavatra izany raha te aompitsika fa mila mandinika tsara isika. Ary amaranantsika anazy de zay voalaza ao amin'ny Ohabola toko 20 andininy 20. Ohabola toko 20 andininy 20 de ahoana no voalazan'io ten'Andriamanitra io. Ohabola toko 20 andininy 20 de zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe averintsika ihany voalaza teo ambony teo hoe ny hevitra rehetra de orinan'ny fisainana ary ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady. Ry mpiaino malala isany, ry ava-malala izay manaraka izao loha hevitra goavana zao hoe inona tsy ambaratelo fombiazana androany raha marina ty fotoana ty tsika de tadivo tsara fa ny tsy ambaratelo fa efatra sy hitantsika androany de zao hoe mila mandinika tsara itsika. Raha tiatsika inana zany fombiazana izany mila misaina tsara tsika raha tiatsika inana zany fombiazana zany ary mila mandamina tsara tsika raha tiatsika inana zany fombiazana zany. Ny tompony eo aminao, ny tompony eo amintsika tsiraray avy ka ho tanteraka amintsika izany teny zany. Ataotsika hivavaka. Andriamanitra ray eo mbola mamerina sy manantinantina fisaoranao mandrakariva izay satria mbola miteny aminay amin'ny alalany teninao ianao ary tianao anana fombiazana zanakao lahy sy vavy. Tompo ho tanteraka amin'ny fiainanay izany fombiazana zany. Eo amin'ny asanay dia aomby izahay, eo amin'ny fitadiavana dia aomby izahay, amin'ny lafiny ara-panahy moa dia tsy ho ambany-javatra fa aomby izahay koa dia mamboly ao anatinay amin'ny alalany fiainanao masina ary ny itoetsaina izay mandinika tsara, misaina tsara ary mandamina ny zavatra rehetra mba hanananay izany fombiazana izany. Satria tonona vavaka ny amin'ny ara-Jesosy miraka famialan-keloka. Amen.